iza no tsy mahalala raha mandinika ireny rehetra ireny fa izay nanao izany dia ny tanan'i Jehovah izay mitana ny hainy zava-mananaina rehetra sy ny fofinain'ny olombelona rehetra. Joba 12:5-10. Ny lesona lehibe indrindra azontsika tsapaina amin'ny alalan'ny zavaboary. Zao no mbarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Joba. Io Joba io dia manana fitantarana manokana mahakasika ny hakanto sy ny hatsaran'ny zavaboary izay tena misy fiantraikany any amin'ny fotsika, any amin'ny fiainantsika. Joba 12:7-10. Iza no tsy mahalala raha nandinika ireny rehetra ireny, fa ny nanao izany dia ny tanan'i Jehovah izay mitana ny hainy zava-mananaina rehetra sy ny fofinain'ny olombelona rehetra. Ny tanan'i Jehovah no nanao an'ireny. Rehefa mandinika ny zavaboary isika dia ao no tena bokin'ny siansa ambony indrindra. Manasa anareo mba handinika ny fitombon'ny zava-maniry amin'ny tsipiriany, fa dia mitombo izy ireny. Misy zava-maniry mety amin'ny andro mangatsiaka, misy zava-maniry mety amin'ny andro mafana, fa dia izao samy araka amin'ny karazany, araka ny fotoanany avy no fitombony ireny zava-maniry ireny. Ary izay mahita ny asan'ny tanany indray ny any an-danitra eo amin'ny natiora sy mahita ny soratanan'ny tompo amin'ny harena sy ny hatsaran-taren'ny tany dia afaka hisintona lesona lehibe avy amin'ireo manodidina azy sy handray asa lehibe avy amin'Andriamanitra. Ny olona tena manan-karena indrindra, ny olona tena manan-tsaina indrindra dia ny olona afaka mandinika ny hatsaran'ny hakanton'Andriamanitra. Io zany tena mila dinihana akaiky amin'ny tsipiriany. Ho an'ny mpamboly dia mahafantatra mihitsy izy hoe ahoana ny fitombon'ny vary, ahoana ny fivoaka ny voany, ahoana ny fitsimokany, ahoana ny famelany, inona ny fikarakarana izay azo atao azy, inona ny fanafody ilainy, tsiro-tany manahoana no ilain'ny vary karazany be dia be mba hahafahana mivelona io zava-maniry io. Tokony ampirisiantsika ny ankizy, ny tanora mba hitrandraka ao amin'ny natiora ireo loha-hevitra maneho ny fampianaran'ny tompo amin'ny alalan'ny baiboly. Ary tokony ho jereny ny natiora sy ny soratra masina izay maneho an'i Kristy ary ireo izay nampiasainy hanehoana ny fahamarinany ao amin'ireo natiora zavaboary izay namboarin'Andriamanitra ireo, dia tsy hoe hanome fifaliana, hanome faharavoravoanantsika fotsiny, fa mirakitra ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia ao amin'ny natiora. Ireo natiora ireo zany raha tena mandinika lalina isika, mieritreritra lalina isika, dia miteny ny sitrapon'Andriamanitra, maneho ny hatsaran'Andriamanitra. Io zany fomba anankiroa no ampiasain'Andriamanitra mba hatakarantsika ny momba an'Andriamanitra. Dia misy an'ilay atao hoe fanambarana amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny soratra masina zany, révélation par les écritures, amin'ny alalan'ny soratra. Dia tokony handinika ny tenin'Andriamanitra isika, ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa misy ny atao indray hoe révélation par la nature. Io indray zany dia fanehoana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavaboary, ka tsy misy olombelona mihitsy zany izay tsy tokony hanaiky an'Andriamanitra noho ny fisian'ireo fanambarana roa ireo. Tsy tokony ho takatritsika, tokony ho fantatsika ny mahakasika an'ilay Andriamanitra, ary tsy ho very mandeha eo amin'ny famonjena ny olona raha mandinika ny zavaboary izay namboarin'Andriamanitra. Ao amin'ny natiora no misy ny fampianaran'ny baiboly, ao amin'ny natiora no misy ny fahamarinan'Andriamanitra, ao amin'ny natiora no misy ny fitiavan'Andriamanitra, ao amin'ny natiora no misy ny famonjen'Andriamanitra izay tokony ho voadikantsika olombelona ary ho takantsika olombelona. Ampiasaintsika ny saintsika mba hatakarana ny natiora, ahafantahana ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo tsara misaotra anao zahay, nomenao ny natiora mba hahafahanay mahita ny fitiavanao, mahatakatra ny fahamarinanao ary indrindra ny famonjenao. Matetika dia tsy ny avinay izany, satria teo ambony noho ny natiora izahay. Ampianaro, andinika anao amin'ny alalan'ny zava-maniry, amin'ny alalan'ny biby, amin'ny alalan'ny hazan-drano, amin'ny alalan'ireo zavatra rehetra manodidina anay, ka ho tsapanay ny fahaizanao mikarakaranay olombelona. Tahio izahay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.